Tolorana ny arabafeno momba mpiraritso ianao zay manaraka ity fandahana zany malaza ity. Ny Kongresy Nasionaly zao no malaza ho an'ireo antoko politika maro samihafa, indrindra moa ho an'ireo mieritreritra fa hiatrika fifidianana. Ka amin'ny alalan'izany Kongresy Nasionaly zany no hanolorana ny kandida ny antoko na ny mety hoe ho fanohanana ireo pirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ho avy eo. Ny antoko tiako Madagasikara de tamin'ny voalohan'ny volana Jolay efa nampiseho fahavononana, ka rehefa avy nitety ny Kongresy paritra dia manantanteraka ny Kongresy Nasionaly, nanantanteraka ny Kongresy Nasionaly tamin'ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo. Tena firindra sy fomba fiasa ao anatin'ny antoko ny amin'ny hoe mandeha aloha mitety faritra ary avy eo dia manao izany sehatra nasionaly izany amin'ny alalan'ny Kongresy Nasionaly. Ka tamin'ny Kongresy Nasionaly io no nanekena Andriamatoa Marc Ravalomanana no kandida. Fa rehefa nisy moa ny fivoahan'ny didim-panjakana teo anivon'ny gouvernemanta zay manaiky ny fidy Andatsabato, dia nanamafy amin'ny fomba ofisialy ny firotsahany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fiainana antoko lojika ary mametraka ny asan'izany demokrasia sy ny fitantanana mahomby amin'ny lalan'ny antoko izany no nitantanana Andriamatoa Marc Ravalomanana ny antoko tiako Madagasikara. Ka nanome asina ny mpikambana ao aminy tamin'ny alalan'ny fameloma-maso, redynamisation, tamin'ny alalan'ny fiaonana samihafa, na io tamin'ny fankalazana ny faha-roapolo taona, na io fanomezam-piofanana samihafa ny tety komina sy distrika tao anatin'izay ny antoko tiako Madagasikara izany. Ary nitoy taty amin'ny Kongresy paritra ary ny afara tamin'izany Kongresy Nasionaly izany. De teo no namoaka ny adevitry ny antoko ny aminy hoe de Andriamatoa Marc Ravalomanana no faniriany ireo mpikatroka ho kandida filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho tanterahana ho avy izao. Vitsivitsy ny antoko zay samy miatrika izany Kongresy Nasionaly izany. Fa vitan'ny hafa koa ve hoy ny hafa mitazana tsy ho vitan'ny hafa zay mety mahita ny amin'ny hoe adevitra avoleta izany fifidianana filoham-pirenena izany, ka ndao mba hiatrika ihany koa Kongresy Nasionaly de manantanteraka ny sasany. Na de raha mitazana ara ny amin'ny hoe fomba fitantanana antoko ve no fitantanana antoko amin'izao fotoana izao ho an'ny hafa, de ahitana ihany tsinjo ihany ny amin'ny hoe tsy fitantanana antoko lay fitantanana satria ahitana taratra tsy mirindra lay zava-misy iainan'izany antoko izany. Nareo mpitarika eo anivon'ny fihobean'izany antoko izany aza dia tsikaritra ny tsy fitovin-kevitra ary hita amin'ireo ady seza maro samihafa izay fisinina fifaninanana eo amin'ireo mpitarika foibe izany. Ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana ny resantsika ao anatin'izany adevitra izany satria izy ireo zay mieritreritra fa hantanteraka Kongresy Nasionaly amin'ny faha-efatra faha-dimy ny volana septambra ho avy izao. Eo ny heverina zany fa hanoloran'izy ireo an'Andriamatoa Andry Rajoelina raha ohatra ka ny fivoaham-baovao maro samihafa zay voaraintsika amin'izao fotoana izao, ka hanambarana ny amin'ny hoe izy eo no kandida an'izany antoko izany. Fombafomba ara-politika iny fa mifanapahakevitra efa fantatra fa izy no atolotry ny mpiaradia amin'ny fitondrana sy ny antoko ny fitondrana. Izy raha teo mbola maniry hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena, misy anton-javatra maro no maniry azy tsy maintsy hiditra amin'izany lalan'izany, na ho amin'ny lafin'ny fiarovana ny fananana sy ireo mpiaradia amin'ny fotsiny ihany aza. Fa eo amin'ny lalàna kosa indray de mbola adevitra amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe afaka mirotsaka ve sa tsy afaka mirotsaka Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny lalàna mamaritra izany, ary rehefa miresaka an'izany lalàna izany tsika dia miverina atsaitsika avy hatrany ny resaka fizakan-jo-pirenena malagasy. Mizaka ny zo-pirenena malagasy sa tsy mizaka ny zo-pirenena malagasy izy? Fa raha ny zava-misy aloha ny amin'ny adevitra zay mandeha etsero dia ny fizakan-jo-pirenena frantsay hananany no mahoraka sy malaza. Nanamarika izany moa ny fiombonan'ireo kandida zay efa nanambara fa ho kandida amin'ny fifidianana ho avy eo, sy ireo efa nanam-pahavononana ny ho kandida amin'ity fifidianana ity, dia arahintsika arak'izao famakinana ny votoatim-panambarana zay efa mandeha eny amin'ny tambajotitra sosialy sy eny amin'ny haino aman-jery zay fanambarana iombonana nateon'ireo mpisehatra politika sady kandida miisa 8 menadahy izany. Fanambarana iombonana izay manao siny eo ambany de manao izao fanambarana izao satria mazava ny voalazany lalàna momba ny fizakana zo-pirenena malagasy de tsy afaka mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena intsony ny filoha ankehitriny. Tsy vitany hoe fandikana lalàna fotsiny ihany izany filoham-pirenena mizaka zo-pirenena vahiny izany,
fa efa famitahana vahoaka noho ny fahadisoana ara-moraly sy amin'ny fahamendrehana. Tsy afaka hanatanteraka ny andraikitra takin'ny lalam-pandrenana iarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombotsoa iombonan'ny firenena izany fananana zo-pirenena vahiny zany. Rehefa tonga ny fotoana ilana zany dia firenena izy no arovana marina, ny an'ny firenena nanjanaka sa ny an'ny malagasy. Mitaky famatorana ara-moraly tsy maintsy ajaina farafahakeliny izany andraikitra ny filoham-pirenena izany. Noho izany, manainga ireo tompona andraikitra rehetra, na olom-boafidy, na olom-boatendry, na sivily na miaramila, izay nampindramina fahefana, tsy iraitsokombakomba ny mety ho fandikan-dalàna ary hanaja tsy misy fepetra ny lalàna velona sy ho saro-piaro amin'ny asany sy ny adidy masina napetraky ny vahoaka aminy. Miantso ihany koa ny malagasy tsy hakanavaka hijoro sy hiaro ny fiandrianam-pirenena. Natao teto Antananarivo ny 9 Aogositra 2024. Manao sonihetsy ambany Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina sy Tenirandriana Solonyaiko, Ajo Andriana Inarivelo, Raobelina Andry, Paraina Aogista, Tahina Razafinjoelina ary Maskola Mali. Arakiny, isy fivoaran-dravatra sy amafy eto amin'ny firenena. Raha miresaka izany hoe fizakan-jo pirenena frantsay ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina izany. Mitodika eny amin'ny fitsarana ny maso ny mpanara-baovao, ary tsy vitany mitodika eny amin'ny fitsarana ihany koa fa manana ny mety ho fanapahan-kevitra politika ireo mpanao politika, indrindra ireo efa nanambara ny fahavononany sy efa nametraka ny antotan-taratasy irotsaka ho vidiana. Ny ankoatr'izay dia manana ny ambarany ihany koa ny vondronkely rehetra izay nanambatra amin'ny feony ary tonga niatrika amin'ny fianambea nasionala izay nampanantsony teo anivon'ny FFKM teny Mandremena Andoranfotsy. Naharitra 3 andro manko izany, talata, alarobia sy androany alakamisy. Misy adevitra goavambe nivoatra tao anatin'izany ary dia mbola naverin'ireo nandray fitenenana nitondra sosikevitra tany nivon'ny FFKM ity resaka fizakan-jo ho an'ny filohan'ny repoblika ity. Dikan'izany tsy ireo nanosiny tao anatin'ny fanambaran'ny ombonana ihany zany no manakambara momba izany fizakan-jo izay hananan'Andriamatoa Andry Rajoelina izany, fa ho an'ireo mpisehatra politika ivelan'izany dia manana ny fomba fijeriny ihany koa ary anisany nametraka fepetrany amin'ny hoe hajaony lalàna, aoka tsy tokony handray anjara hirotsaka ao anatin'izany fifidianana izany ireo izay verina fa manana zo-pirenena hafa ankoatra ny malagasy azy. Ka zay tenentsika fa na misy aza ny kongresy ka anolotra kandida ny mpiaradia amin'ny fitondrana ka Andry Rajoelina no atolotra amin'izany dia mbola misy lalàna mamaritra izany adevitra izany. Ankoatran'izay ihany koa dia hoe mbola misy andraikitra eo anivon'ny fitsarana malagasy ny amin'ny fananany ny certificat de nationalité na tsia. Dia ho hitantsika eo ny fivoaram-baovao maro samihafa ny amin'ny hoe nandray izany fanapahan-kevitra izany ihany ve ny teo anivon'ny fitsarana satria fahefana izany. Ny fampiarana ny lalàna amin'ny ankapobeny faniriany rehetra ka mba tsy ho any ambany vatasarihana ny code de nationalité malagasy fa tena ampiarina sy hiantra amin'ny rehetra izany. Raha toa manko ka heverina fa ny olona izay ho modely ny firenena ho larina voalohany ary hitondra ny hafatra hiaro ny voninahim-pirenena sy ny fiandrianam-pirenena no tsy mizaka izany, dia ahoana ny eritreretana ny hiarovany vahoaka tsotra ity Madagasikara ity. Fanontaniana apetraka amin'ny rehetra izany rehetrarehetra izany, indrindra ireo rehetra izay mieritreritra fa handray andraikitra ho amin'ny Madagasikara. Mampianatra ny rehetra ho tia tandrazana ny fivoahan'ity adevitra ity. Satria ny atao hoe fitiavan-tandrazana dia ny fanajana ny zo-pirenena, ny fanajana ny fiandrianam-pirenena, ny fanajana ihany koa ny mpiray tandrazana ary ny fanajana ny asina nampijoroany ireo malagasy izay niady ho an'ity Madagasikara ity. Fitiavan-tandrazana avokoa izany. Eny, fitiavan-tandrazana ny aminy hoe kandida pirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena satria hakandraikitra ho an'ny firenena. Fa saingy mihoatra lavitra ny amin'izany dia heverina fa malagasy ireny, malagasy ray ny heverina fa hitondra sy hitatana an'izany firenena izany. Malagasy tsisy ny fifangaroana amina zo-pirenena hafa ary malagasy tsy ho baikona firenena hafa ny heverina fa hitatana an'ity Madagasikara ity. Izany no adevitra ambadika izao resahana momba ny fizakan-jo-pirenena izao na hoe code de nationalité.
Voatery miresaka ity adihevitra ity matetetika isika satria ao anatin'ny fotoana fametrahany any tota taratasy eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana moa le kandida pirotsakovidiana ka mba hanamafisana an'ireo fanajana ny didy aman-dalàna amin'ny alalan'ireo taratasy tokony ilaina ihany koa dia tairitsika mba ho fantatry ireo pirotsakovidiana ny sarobidiny zany andraikitra mahafilohan'ny repoblika tsy mifangaro amina zopirenena hafa izany. Tsika tsy miadevitra ny aminy hoe inona no tombontso ifamatora ny olona iray rehefa nanaiky zopirenena hafa izy. Tsika mbola tsy miadevitra ny aminy hoe de inona ihany koa no mety ho tombontso arovany am'izany fanekeny amin'ny zopirenena hafa zay efa nosafidiany izany. Aleizany zao ny adevitra satria tsy maintsy misy fanekena ny amin'ny lalàna sy ny am'izay mety ho fanekena ny fitsipika napetraka ny firenena iray izany. Iverenan'ny adevitsika zany anoerinana fa fotsiny ny aminy hoe toe-tsaina hananana zay mieritreritra fa malagasy hitatana an'ity Madagasikara ity resahantsika teo ka tsisy iny zay hoe fifangaroana zopirenena hafa izay mba tsy hahafahan'ny hafa hibaiko sy hanana ratsan-tanana na tanana hisarika am'sanga ho am'izay mety ho tompona andraikitra hitatana amin'ny Madagasikara hivelany Madagasikara any amina firenena hafa izany. Sary-piaro amin'ity Madagasikara ity ny malagasy mpiray tandrazana. Izany raha teo no nahafaty an'ireo malagasy anetsiny tany amin'ny fotoana ny fanjanahantany. Izany mbola nijoroan'ireo fikambanana maro samihafa sy ireo antoko maro samihafa ho tia tandrazana ka nametraka ny mahasaripady sy sarobidy ny fiandrianam-pirenena malagasy. Mafoaka zava-dehibe zany fa ho an'ireo mieritreritra fa handray andraikitra ho an'ity firenena ity akoatry ny aminy hoe finiavan'ny sasany anolotra olona iray ho kandida dia tsy maintsy fotorana aloha ny lalàna ny aminy hoe mahafeny fepetra ho kandida hirotsakovidiana ve zany olona hatolotry ny antoko izany. Raha tsy de ny lalàna mamaritra izany, raha eny ny lalàna mamaritra izany ka adevitra araky ny lalàna ny adevitra fa tsy adevitry ny hafanampo, tsy adevitry ny ramenamena ary tsy adevitry ny musée akory no resahana am'izao fotoana izao. Inona arak'izany fa ny volana septambra hitsidika rapitso dia anafana indray ny adevitra eto Madagasikara indrindra ny aminy hoe iza ary tataky ny ahoana reo hirotsakovidiana amin'ny fifidianana ho avy eo ary ho ekeny ny tompon'andraikitra mahefa misahana izany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Raha tsika ny vaovao fa atreo aloha ny androany zany zava-misy, zany malaza makasitraka tompokolahy, makatelina tompoko vavy.